Le vitiligo, c'est cette maladie de la peau qui se manifeste par l'apparition de taches blanches par plaques sur la peau. Il s'agit d'une perte de la pigmentation de la peau qui peut affecter n'importe partie du corps. Dans la langue malgache, aucun terme précis n'existe pour désigner cette maladie qui n'a rien à voir avec l'albinisme. Ny vitiligo dia misy karazany roa, telo ny fahatelo ohatrany tsy dia mahazatra loatra. Fa ny roa tena fahita amin'ny vitiligo dia misy hoe vitiligo amin'ny tapany ilany, amin'ny vatana. Izany hoe vitiligo segmentaire ny anarany. Ny faharoa dia vitiligo non segmentaire. Ny atao hoe non segmentaire dia miparitaka indray iny eraky ny vatana. Ny vitiligo segmentaire rehefa tena jerena ny fikarohana dia misy fifandraisana miaraka amin'ny fizaran'ny lalan-drà amin'ny vatana. Non segmentaire indray dia tsy fantatra. Misy roa amin'ny segmentaire, misy hoe reraka le cellule mélanocite-panome loko na hoe tena tsy miasa intsony izy. Dia anatin'ny atao hoe fanalana kely amin'ny hoditra, atao biopsie no ahafahana mijery amin'izay. Dia mbola misy le activité sa tsy misy intsony. Mahasarotra azy mitsabo azy satria rehefa aty amin'ny tanana le izy dia tsy hanasa lamba avy ianao, tsy hanasa vilia avy ianao, tena sarotra be. Le vitiligo non segmentaire touche souvent les adolescents, bien que certains cas soient observés à la naissance. Les formes héréditaires existent, mais il est difficile de prédire qui en sera affecté. Le stress et les carences en vitamines, notamment en B12, figurent parmi les facteurs pouvant déclencher ou aggraver la maladie. En 2005, les chercheurs malgaches ont commencé à mener une étude sur le vitiligo afin d'évaluer les traitements possibles à Madagascar. Le traitement reste très cher. Un tube de crème efficace coûte environ 1 000 €, soit près de 5 millions d'ariars, ce qui reste inaccessible pour la majorité des patients. Toujours d'après les études, il y a autant de cas de vitiligo segmentaire que des cas de vitiligo non segmentaire, bien que la forme segmentaire soit la plus visible. De nombreux patients, faute de revenus ou d'accès aux soins, ne vont pas en consultation, alors que des traitements efficaces existent. Le professeur Apelanoura Benz souligne l'importance de consulter un dermatologue pour les patients atteints de vitiligo afin d'éviter l'aggravation de la maladie. Ny fitsaboana amin'ny hoditra manko matetika dia lava be, tsy mitovy. Ary ny ankamaroana aretika hoditra dia atao hoe mitaiza na hoe chronique. Ny olona mety ho hitanao ray andro, roa andro, asainao miverina, indroa miverina dia tsy hita. Izay no atao hoe éducation thérapeutique. Raha fa mihoatra ny 520 ny fahavoazana ny hoditra dia tsy aleo hoe manala an'ilay hoditra tsara 520 izay mandoko an'ilay aretina 570. Zay atao hoe réponse paradoxale satria ino moa ny azonao atao. Fa mila miaro masoandro satria tsy manana fiarovana intsony ny vatana dia lasa mety mampisy homamadany hoditra amin'izay. Bien que le vitiligo n'ait aucun lien avec l'albinisme, la méconnaissance de cette maladie demeure un obstacle à sa prise en charge. La sensibilisation et l'accès aux soins sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des patients.